Ivavaka isika rehetra. Nahazo ity fotoana aminay ity indray izay ry Jesosy Tompo ka dia misaotra anao araka izany. Dia mamindrafo aminay noho ny tsy fahatsapahanay matetika ny fitiavanao sy ny fahasoavanao izay miasa matetika ato aminay. Miasa isan'andro. Dia andre izany teninao izany indray ary izay ry Tompo dia sokafo masom-panahinay, ahitanay ny zava-mahagaga ny asanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zavaka izany. Amen. Risy mbilady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady fahasivy mialohan'ny Pasika izao dia voalaotra hotoriana ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Matio 5:20. Matio 5:20 andiny fa 4:40 ka hatramin'ny andiny fa 30. Matio 5:20 andiny fa 4:40 ka hatramin'ny andiny fa 30. Toy izao no vakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa andeha ho any an-tany hafa ka miantso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Ko ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2 ary ny anankiray 1. Samy miaraka amin'ny fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray talenta 5 ka nataony varotra izany. Ary nahazo tombony talenta 5 koa izy. Ary toy izany koa ilay nandray 2 dia nahazo 2 ho tombony. Ilay nandray 1 kosa dia lasa niady ny tany ka nandevina ny volan'ny tompo. Ary no niela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary no nanantara ilay nandray talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao tamiko hoe: tompoko, talenta 5 no natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Hoy ny tompony taminy: tsara zany re mpanompo tsara sady matoky. Atoko tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary no nanantona koa ilay nandray talenta 2 dia hoy izy: tompoko, talenta 2 no natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 2 koa aho. Hoy ny tompony taminy: tsara zany re mpanompo tsara sady matoky. Atoko tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. No nanantona kosa ilay nandray talenta 1 dia nilaza hoe: tompoko, fantatro fa olona mila voatsara ianao, mijinja ny amin'izay tsy namafazanao ary manangona ny amin'izay tsy nahafanao. Dia natahotra ka lasa nandevina ny talentanao tao amin'ny tany. Indry lasanao ny ianao. Ary ny tompo namarika anao taminy hoe: ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja ny amin'ny tsy namafazako aho ary nanangona ny amin'ny tsy namafahako. Koa tokony ho nampanana ny volako tany amin'ny mpanana vola ianao, ka raha tonga dia ho nandray ahy mba mijanana. Koa alao amin'ny talenta dia omena manana talenta 10, fa izay rehetra manana dia omena ka anandeha izy, fa izay tsy manana kosa na dia izay ananana aza dia alaina aminy. Ary rio any amin'ny maizina any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa, any misy ny fitomaniana sy ny fikotroana izy. Amen. Etsika tsara ity tantara ity. Tsy hanazavana intsony aho fa fantatsika tsara ny hevitry ny ity fanoharan'i Jesosy ity. Manana talenta maro isika dia tokony ampiasaina izany ary ampiasaina ho voninahitran'Andriamanitra. Tonga matetika moa zany ny fahaizana mihira ohatra, na fahaizana monozika, ny fahaizana tenim-pirenena hafa, ny fahaizana manao baolina, fahaizana manjaitra, fahaizana maro be isan-karazany. Ireny le latsotsika hoe talenta dia tokony ampitomboina ireny ampiasaina ho an'Andriamanitra. Marina, tena marina. Toy izao aho an'izay tsy mampiasa, ho an'izay tsy mampiasa kosa dia mbola fotoanany izao ampiasana azy. Dia matetika manko rehefa miresaka tahaka tany ireny dia misy olona tsy manana an'ireny talenta tany secteur ireny, dia mihevitra izy fa tsy voatanisa, tsy voakasika ity fanoharana ity. Misy talenta izay irasantsika maro ary matetika dia tsy nitsony afintsika. Ohatra amin'izany ny resaka fahasalamana. Rehefa salama tsara isika dia tsy mieritreritra an'izany, fa rehefa maro tsika vao mahatsapa hoe zava-dehibe ange ny fananantsika fahasalamana. Ny fahafahantsika manao zavatra maro, tsy misy kilema, ahafahantsika mahita io. Ny jamba nge reseko lady malala mitsiriritra maso io, mitsiriritra mafy io masitsika afaka mahita io
fa isika afaka mahita ve tena mampiasa ny masitsika io araka amin'ny tokony ho izy. Ny mona ny risiko lalady mitsiririritra mafy io vavantsika afaka miteny io mba tsapatsika ve izany fa isika toa afaka miteny ity indray matetika no miteniteny foana miteny zavatra tsy tokony ho fiteny. Ao koa ny resaka fotoana, talenta koa io misy olona de tsy manana misy olona de io fotoana io de ampiasaina amin'ny zavatra lanilaniana fatany fotsiny. Fa isika de manana fotoana, mila itsika no mikajy izany fotoana izany, mampiasa izany fotoana izany. Inona no tika ambara amin'izany rehetra zany? Aza de variana mijery le talenta lehibe everitsika hoe lehibe ireny ihany no kajiana tsara, fa ireo zavatra nanantsika kely everitsika fa kely ireny kajiana tsara daholo, ampiasaina tsara daholo mba ho voninahitra Andriamanitra. Aza malaelo hoe ihany afaka manao zao fa za tsy afaka manana tahaka le olona manana talenta ray, fa izay manana zay anananao na de heverinao fa kely aza iny ampiasao ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana sy ny fiombona amin'ny fany masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Matetika tokoa izay ry Jesosy de mieritreritra fa kely ny zavatra anananay de tsy vonona izay ampiasa izany. Manomboka izao de ataovy mijery izay anananay izay ary mitantana izay kely anananay mba hanomezana voninahitra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana lavaka izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Te remercions Seigneur pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Aide-nous à toujours ressentir ton amour et ta grâce dans cette vie. Et guide-nous dans nos pas afin que nous recevons ta parole en nous. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école des dimanches, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soit avec vous. Amen. En ce 9e dimanche avant Pâques, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 25, verset 14 au verset 30. Matthieu, chapitre 25, verset 14 au verset 30, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 105 pièces d'or s'approcha et présentait les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, regarde, en voici 500 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai par conséquent celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, regarde, en voici 200 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai par conséquent celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu recordes où tu n'as pas répandu de graines. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Regarde, voilà ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu de graines. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec l'intérêt. Enlevez donc les 100 pièces d'or et donnez-les à celui qui a 500 pièces. Car tout homme qui a, l'on donnera davantage, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dehors dans l'obscurité,
c'est là qu'il pleurera et grincera des dents. Amen. Vous connaissez très bien cette parabole de Jésus, je ne vais pas passer le temps à l'expliquer. Les talents, il faut les utiliser pour la gloire de Dieu. Vous connaissez tous les talents dont on parle pour ce genre de choses-là. Le fait de parler plusieurs langues, le fait de savoir chanter, faire de la musique, le football, le basketball, faire de la couture, faire plusieurs arts, de la peinture, dessiner, et tout. Ce sont tous des talents, oui. Il faut les utiliser, et encore les utiliser pour la gloire de Dieu. Vous le savez très bien. Mais lorsqu'on considère ce talent-là, il y en a qui ne les ont pas, et ils croient qu'ils ne sont pas concernés par cette parabole-là. Il faut également considérer les talents qu'on considère comme petits, insignifiables. Par exemple, la santé. Oui, c'est un talent. Lorsque nous sommes malades, on le ressent très bien. Mais lorsqu'on est en bonne santé, on ne le ressent pas. Il en est de même pour d'autres handicaps. Le fait de voir. Vous savez que les aveugles convoitent ardemment nos yeux là, nos yeux qui peuvent bien voir là. Pourtant, nous qui pouvons bien voir, on utilise nos yeux pour voir ce qui n'est pas fait pour être regardé. Notre bouche. Vous savez que les muets convoitent ardemment notre bouche qui savent bien parler là. Malheureusement, nous qui savons bien parler, quelquefois, on utilise notre bouche pour dire n'importe quoi ou pour blesser les gens. Autre chose, le temps. Oui, le temps, c'est un talent. Hein? Nous avons le temps. Nous devons utiliser le temps pour faire de bonnes choses. Nous devons bien gérer notre temps, mais pas le gaspiller pour n'importe quoi. Ne pas utiliser notre temps pour faire quelque chose d'inutile. Ce sont également des talents. Qu'est-ce qu'on possède, qu'on croit petit, mais qu'on possède quand même? Toutes ces choses-là, on devrait également les utiliser. Même si on croit si c'est petit, on devrait les utiliser pour Dieu. On devait les utiliser pour la gloire de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à utiliser tout ce qu'on possède, que ce soit petit ou beaucoup. Et que nous te donnons gloire avec tout ce que nous ayons. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chiami Rose, chiami Sara,
Suparanar fulu marinhanau Hatau izay fomba handotona melomina amitsy natao halaina baraka isanandro Jai bilau chivi yaunau Mandini chari fanara sinanau Saruvi awanjia manicha Tiadi Yadi nyuru marina Kuasa jivi Yanau renau mako Tiresana Panesana Tewa baye Pahamiani ruana Yalunana Famanira Tianau Katsai Mafini Fia Tianau Takunana Laifa Atsaranau Fanjau Mantimura Salami Tianau Jai Jai Latsa Janu Masyanau Mandini Jai Wang Kaswa Dawanau Taruvi Awang Yang Manicha Piadi Yadi Nyulu Marina Nangani Marina Yanau Katsara Vitana Tiresana Panesana Kumai Jahat Senau Utunga Tunikitana
natisana inukufa tuturiza yananuma kitantala sizana sanmanzuwa yananuma yankanta anumera izaida Ulaku niadiku marutuku akabakifu natisana namaile efaresa lesachinela Anana Jesusio Anana Tulamaku Ikanaku Natisana Inukufa Tukuliza Anana Jesusio Anana Unamaku Sinamana Wacha Sambacha Manana Kirenia Navishana Kamutia Ilozana Kaiana Luanitu Yakinamu Yakinamu Nadetewas, Levichaku, Nadetewas, Tirehutaku, Titiacha, Sitamita, Lunatana, Sechinizadi. Anana, Jesusio, Anana, Lunamaku, Sinamana, Payemacha, Sambacha, Nanana. Mami, sani fitiava na wawezani Aizitsunya, nuaida tuana Nana kala, marina bewai Anana, Jesusio Manana, Unamaku Ikanaku Natisana Inukufa Tutuliza
rehetra ataonay avy monelatsy amena mirotsa fanahy masino mirotsa ato anatinay areto amponay iregarega amaivainy afonao mirotsaiana fanahy masino fanahy masino diovina movizahay tambola maloto hiota mirany famasinana mahana masina iza sy tena kanty izaha mirotsa fanahy masino mirotsa ato anatinay areto amponay iregarega amaivainy afonao mirotsaiana fanahy masino fanahy masino fotosinyerinao zahay tambola mahatra finora galifanefanirinay fotony apôstôly izahay mahay mampiasilay herinay fanahy masino fotosinyerinao zahay fambola mahatra findona kalifanefamirinay fotony apôstôly izahay mahay mampiasilay herinay mirotsa fanahy masino mirotsa ato anatinay areto amponay iregarega amaivainy afonao mirotsaiana fanahy masino mirotsa fanahy masino mirotsa ato anatinay areto amponay iregarega amaivainy afonao mirotsaiana fanahy masino mirotsaiana fanahy masino Lala magina, kazo wazo niti ulai.
Kafi, Superman until I saw, and it's all easy. Tunaveona nalo dipisu na fatili ya haraka, tena nalo ni chupi na vita fangula tili ya haraka. Para mangamu kisamaritana, kisasara kanai, kia unena kanikunazi, kani niyo kitali, kani tawazita. Vijana wakujina tuka masukuli babaka, sila ulo mauso jamani ya misuka jamina bila mita. Seferi ya nara na makapa nukura tara inasa, niseka jamila mama hainitia simana kunyapa.
tomitony ny foko ndraindray ireo ataoko sary. De mampanoso an'izay mahavita an'izay a, ifanety am'izay efa vita an'ireny. Nina kele lumba malimo, le famiglia della mea
masatra sikatily asafatratra RTL tsara. kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko 9:7. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9, andininy 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny marindrefy 1.7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.